Miarabantsika tokolasy topovavy manaraka trano ty fandarana miara manonja ity amin'izao andro ny alakamisy fa 5 volana avril 2024 izao de misaotra atrany ireo teknisianina zay miara-dalana amintsika ao ambadika ao tarehany faly Ramananarivo ao amin'ny regie ao miaraka amin'ireo teknisianina miandamy ambavy mpianadrara eto amin'ny MBS fahitalavitra sy radio eo ihany koa ny diffusion misy André Lalaina Josy Rionja zay amin'ny fandrimbona ihany koa zany zay mandrakitra ny sary sy ny feo ary mampita mivatana ho antsika isan-tokantrano. Ianareo zay miara-dalana aminay indrindra amin'ny radio Mada FM 100.8 ihany koa miaraka amin'ny ministère menadany ambony ry malala ry nomsary Robena dia arabaina zay mpiara-miasa amintsika. Ny any amin'ny faritra rehetrarehetra andraisanao ity fandarana ity satria azonay akony dia anaovana kopakopatanana isika rehetra. Efa miezaka ny mandrindra ny fomba andraisana ny fandarana reo teknisiantsika dia mino fa efa miatsara izany indrindra amin'izao vanim-potoana hilaina sy karoana ny firaisankina avy amintsika izao satria tena mazana ny zavatra atrehan'ny firenena amin'izao fotoana izao ary mila antsika mifamondrona hery mirahina mba ahafahantsika zany manatratra ny tanjona dia ny hanafaka an'ity Madagasikara ity. De izany no isaorako sy anaova kopakopatanana an'ireo malagasy any ampitan-dranomasina zay maro be ary mifandray amintsika amin'izao fotoana izao izy ireo na lavitra aza dia ny sainy sy ny fony dia aty adago aty atandrazana ary tsy mitsahatra mandefa sosikevitra ny amin'ny hoe zao faniry ny fomba fijerinay amin'ity resaka tena tsy fanarahan-dalana ity, zao faniry mba hevitray ny amin'ity resaka tena kisambosambotra resaka fikarikaroana dosian'olona indrindra ny kandidaty, zao faniry mba fomba fijerinay ny amin'ny fanaparam-pahefana ataon'ireo zay mitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ka heverin'izy ireo fa afaka ampiasain'izy ireo amin'ny fahefany manokana mba ahafana zany mahazo an'ilay heverin'izy ireo fa maro anisamboarina hatongavana eny Tsimbazaza dia ny fanaparam-pahefana sy ny fampiasana an'ireo fitaovana sy ireo mety ho mifanaraka amin'ny zava-panjakana rehetrarehetra no ampian'izy ireo amin'izany rehetrarehetra zany dia mandefa sosikevitra nareo dia voaray reny rehetrarehetra reny. Za moa zany mandrakariva dia mampita izany any amin'ireo iantefany ny fandaminana indrindra ny vondrona politika fohy be ho an'ny firaisankina, ireo namana ao anatin'ny birao politika sy ireo solombavambaoka sy ireo mety mifanojo amin'ny fandaminana izany paikady sy tetikady rehetra avy amintsika ny ampitan-dranomasina indrindra isika eto an-toerana ihany koa miaina ny zava-misy sy azo lazaina fa miaritra ihany koa ary tena mifanjinjan-kianja mihitsy amin'reto olona liam-pahefana kanefa dia mieritreritra azy fa tena tsisy farany zavatra rehetra dia isika moa mbola miara mamondrona hery fa fatatsika ny hevitra marina miaraka amin'ny vahoaka lasa eritsaitoaina rehefa tonga ny fotoana ahafahantsika tena mamadika ny pety zany tsy hoe zany rehetrarehetra izany. Rehefa laka misy tahaka izao dia ny solombavambaoka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny distrika n'Ambohidratrimo ary rehefa miantra antsika ny Ambohidratrimo amin'ny commune 420 Vokotany 423 hiaino ny député Mambrabendrina zay mitarika ihany koa ny listra ofisialy ny firaisankina zay vao natolotra sy nahazo tsodrany tamin'ny latsinainy fa 2020 volana avril lasa teo teny amin'ny quartier général na ny fohy be toerany vondrona politika firaisankina distrika n'Ambohidratrimo anosiala ny nanatanterahana izany dia efa hitako aketo izy député Mambrabendrina sady candidat raha teo moa zany mitarika ny listra firaisankina. Miarabanao toka sy moatsara indray tsika androany. Miraba faniry dia miraba antsika rehetra atao amin'ny studio anankiroa MBS sy ny radio Mada, miaraba ny mpiara-miasa rehetra, miaraba ny mpanaraka ny fandaharana rehetra fa indrindraindrindra miaraba ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny naizanaiza misy azy eto ambonin'ny tany satria ny teknôlôjia dia ahafahantsika miaraka ao amin'ny fandaharana sahala amin'izao amin'ny fotoana anankiray naizanaiza misy atsika eto ambonin'ny tany. Miaraba manokana ny vahoaka amin'ny distrika n'Ambohidratrimo ary indrindraindrindra eto faniry satria tsika moa anatin'ny vanim-potoana fiomanana ho amin'ny fifidianana anatin'ny ataontsika hoe ilay vanim-potoana pré-campagne moa zany izay sarosarotra mamaritra azy satria anisan'ny editsika no hoe ho faritana amin'ny alalana lalàna io.
satria fatatsika fa tsy misy mahalala ny tena dikan'io na ny any amin'ny fahefanapana tanteraka na ny mpisehatra ara-pifitianana fa samy manao zay tiana atao fotsiny ao anatin'le izy a fa ao anatin'izay vanim-potoana zay tsika dia tsara foana ihany no miresaka avy hatrany a ny fiomanana sy ny fanomanana ny fifitianana solombavam-bahoaka zay ho avy zay hitatsika efa samy mandroso efa samy ezaka anatratra tanjona iombona antsika ao anatin'izay faniry de navita so ihany ko tamin'ny alatsinainy teo andriamato solombavam-bahoaka satria dia tafahoana somatsara zany ho an'ireo mpikatroka ao ambodratrimo anatin'ny vondrona politika firaisankina de afaka ihany ko zany nandray ny toromarika amin'ny vatana avy amin'ny epitaly ny vondrona politika firaisankina tonga tena teona ny filoha Ravalomanana tonga tena teona ihany ko ny filoha Paraina Auguste zay mitarika ny antoko Tsaratafina filoha Ravalomanana moa zany dia filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara ary tena teona ihany ko ny filoha nasionaly ny antoko politika madio Rakotoandroso Faniry Albona Ibaba Kangis Dababa amin'ny anarana mahampanakanto azy nefa ny fialantsiny moa zany reo avy amin'ny antoko roa fa ny solotenan'izy ireo anatin'ny distrika Nambodratrimo kosa zay efa mitsangana ny vondrona politika firaisankina de tena toerana ho an'ny HVM ho an'ny procité ny everina angambany député membre Bendrina de ny hitondrana ireo afatra samy hafa raha ity sary ity aloha zany de fahombiazana tanteraka ny tamin'ny alatsinainy lasa teo raha zavatra nitranga tamin'ny alatsinainy lasa teo iny a de tafiditra anatin'ny dingana fiomanana maka amin'ny fifitianana na ny fanomanana ny fifitianana solombavam-bahoaka fa indrindra fanatanterahana ny toromarika avy amin'ny bureau politique national ny vondrona politika firaisankina zay manolotra anay zany satria rehefa nahazo mandat ilay fanendrena ho mpitarika ny lisitra ho candidat amin'izao fifitianana solombavam-bahoaka zao amin'ny distrika Nambodratrimo izahay de nisy toromarika tsy za rery fa zay mitarika ny lisitra rehetra dia nahazo toromarika ny amin'ny dingana tokony ho tanterahana amin'ny atrehana le fifitianana nisany toromarika natao tamin'izany no hoe fifantenana ireo pray lisitra raha izay fa akoatr'izay ihany ko fampahafantarana amin'ny vahoaka ireo pray lisitra rehetrarehetra fananganana ny sampany firaisankina isaky ny distrika fananganana ny komity mpanohana de ny fanokafana ny toeram-piasana na ny foibe toerana na le ataontsika hoe QG quartier général eo anivon'ny distrika quartier général ny firaisankina io zany de tafiditra ao anatin'izay dingana zay zany izahatra nitranga fakomaly tamin'ny latsinainy iny faniry satria rehefa nahazo ny mandat définitif tany Atsirabe zahay tsarotsika tsara iny tany Atsirabe no nanolorana ny faritanina Tananarivo sasatsasany dia ny fampiresahana tamin'ny bureau politique national ny fandrafetana ny lisitra rehefa tafatsangana ny lisitra de tamin'ny alatsinainy iny zany nanolorana azy ho an'ny vahoaka Nambodratrimo ho an'ny distrika Nambodratrimo satria efa nidresantsika teto ange zany lisitra zany misy ny tenako zay mitarika ny lisitra misy ny faniry zay tompo-toerana faharoa satria toerana roa ny ao Ambodratrimo de misy ny mpisolo toerana anankiroa ny colonel Ramil John Luka sy ramatoa Ranjato Arvelo Faramalala efa nidresahana teto zany efa mazava ho azy efa mifampiresahana teo anivon'ny bureau politique national zany fa ny fanolorana azy ho fantatry mpiara-miasa rehetra eny amin'ny distrika Nambodratrimo no natao tamin'ny alatsinainy teo iny fa akoatr'izay hoy ateo hoe tafiditra ao anatin'le toromarika koa ny fananganana n'lay sampany firaisankina eny amin'ny distrika Nambodratrimo tao amin'izay elanelam-potoana zay dia fa tafavory ary efa niona rehefa nanao ny fivoriana fananganana sy namoaka ny fitanana tsoratra ny amin'ny fitsanganan'lay vondrona firaisankina nivon'ny distrika Nambodratrimo ireo antoko anankidimy mandrafitra azy aloha any hoe ao ny antoko Tsaratafina ao ny hery vaovao ho an'ny Madagasikara na ny HVM ao ny antoko politika madio na ny APM de ao ny prociteny de ao ny tiako Madagasikara na ny TIM efa nivory reo efa nanangana an'io ary naseho tamin'ny alatsinainy ihany ko ny komity
ny brao mandrafitra an'izany sampany vondrona firaisakiny zany eo anivon'ny district Anambohidratrimo fa akoatran'izay dia tafiditra ao anatin'le toromarika ianao hoe fananganana fanokafana QG ny QG moa zany a amin'ny lafiny pratika dia tena ilaina tokoa satria io no amboim-piaona ny mpiara-mitolona rehetra sy mifandrindrana eo zany miainga mifandrindrana ny resaka fifidianana eo amin'ny farim-piarididinana anankiray ary io QG sokafana tamin'ny alatsinainy io de hoan'ny district Anambohidratrimo ray manontolo QG ny firaisakiny io zany fa tsy QG nantoko anankiray ary eto de manararoatra hoe anisan'ny nanatrika atao ihany koa satria zay le hoe komity mpanohana anisan'ny nanatrika ny fotoana iny a ireo fikambanana maro samihafa olona mandeha tsirairay amin'ny anaran'ny tenany maro samihafa ray aman-dreny isa-tsokajiny maro samihafa izay naneo ny fanohanana ivelany antoko politika reo a olona ivelany antoko politika reo fa misy koa avy amina antoko politika hafa ireo zany a de naneo ny fanohanana ihany koa ny lisitra atolotry ny firaisakina eny amin'ny district Anambohidratrimo ary tao amin'io ambo-piaona ny district io tamin'ny alatsinainy noho ny fahakahalalana zany hoe eto a de manambara amitsika eto anivon'ny district Anambohidratrimo fa efa misokatra io QG io a eo Anosiala eo amin'ny tanànana Andramomanga eo Anosiala apitakelin'ny station service total eo de miditra menavaratra am'le lalana pavé iny a 100 metatra mialan'ny arabe eo no misy azy a tonga de fantatra satria misy marika famantarana isan-karazany eo zay zany le nitranga tamin'ny alatsinainy ifaniry a izay isaorana ny ekipa mpiara-miasa rehetra tamin'ny fanomanana ny fanatotosana ary ny fanatanterahana aniny fotoana iny fa indrindra isaorana reo nanotrona isaorana voalohany araky ny efa nlazay mifaniry teo fa anterina lizy a ireo ray aman-dreny lehibe vovonana iadiny lohany ao anatin'ny vondrona politika firaisakina no tarihan'ny filoha mpiara-mitatana filoha marikaravalmanana sy ireo filohana antoko sy ny solotena amin'ny filohana antoko zay tonga nanatrika ny fotoana iny isaorana ihany koa ireo ray aman-dreny ara-panahy isa-tsokajiny nisy maromaro izy teo izay naneo ny fiombonana sy indrindra nitondra tamin'ny-bavaka ny asa zay miandry amin'ny maha kristianina ny zahatra rehetra de apetraka eo ampelantanan'Andriamanitra ary angatahana ny fitarihan'ny fanahy masina mba ho araky ny sitrapon'Andriamanitra no fahatanterahany zany isaorana ireo ray aman-dreny ara-panahy reo a izay nitarika izany fotoana izany isaorana ireo ray aman-dreny isa tanàna sy eo anivon'ny distrika zay niombona tamin'ireo rehetra efa voalaza ireo ka nitsodrano ireo kandida ireo piray lisitra izay efatra menada zany mba aleo alasa am'ty fifidianandray mandeha ty fa indrindra isaorana ireo zay nahafo fotoana ka tonga nanatrika izany fotoana izany tamin'ny alatsinainy zay fotoana nentina ny fakahereza nafinaritra niona tamin'ireo ray aman-dreny lehibe ireo fa tena nanome hery tokoa ahafahana miatrika an'izany asa lehibe miandry izany vita soamatsara iny dingana ihany iny ka raha etsika no milaza hoe tena vita soamatsara araky netreretanazy iny a de vita soamatsara zany nydingana anankiray za tsy hiteny hoe voalohany na faharoa na fahatelo efa betsaka ny dingana nandeha fa anisan'ny dingana anankiray ao tenatenany ao iny fa miroso makany amin'ny dingana manaraky tsika hiatrika an'io fifidianana io zany hoe efa miparika any anivon'ny commune sy mifokotano samihafa any a ny ratsamangaika eo anivon'ny firaisakina eo anivon'ny district Anambohidratrimo io efa miasa andro amanalina ireo braony sampany eo anivon'ny district Anambohidratrimo mamoaka ny paikady mandamina ny fomba fiasa zany hoe misy ireo antenne efa napetraka izay hampita sy hifandray amin'ny aty anivon'ny distrika ny amin'ny fanatanterahana ny pré-campagne fampelezakevitra ary ny fiatrehana ny fifidianana ny anisan'ny zava-dehibe tena nyresahana tao tsara ihany angamba manantitra an'izay faniry a satria tena zava-dehibe ho atsika io de ny voalohany indrindra ny fanetanana ny olona zay zany no asa voalohany indrindra fanetanana ny olona ndray anjara amin'ny fifidianana averiko ty mandray anjara amin'ny fifidianana fa ny fandraisantsika anjara mavitrika amin'ny fifidianana no ahafahantsika
mahazo antoka ny fibatana ny fandresena amin'ny fifidianana io mila akaritsika any amin'ny fitopolo isanjato valopolo isanjato ny taham-pandraisana anjara ary ny paikady rehetra ahafahana manatanteraka an'izany tsy misy raorao de fa ampitaina tsikelikely am'ireo tompony andraikitra fa indrindraindrindra ny asa miandro faharoa dia ny fiarovana an'io fifidianana io arovana ny fifidianana mba ho tanteraka ao anatin'ny filaminana fa arovana ny valim-pifidianana misy dikany matotsika miresaka an'izany foana satria fatatsika ny zavatra nisy ny ainana hatram'izay tato anatin'ny taona maromaro farany rehefa fifidianana fatatsika ny fahaverezan'ny fifampitokisana eo amin'ny sehatra fikarakarana ny fifidianana ary nahatonga ny reny fitakina maro be reny ka nidikan'izay rehefa nanapa-kevitra tsika fa mandray anjara amin'ity fifidianana ity de miomantsika fa misy zavatra tsy maintsy arovanao tsy maintsy arovana io fifidianana io tsy maintsy arovana ny vokatry io fifidianana io rehefa avy eo mba tsy sanatry tsy tena le safidim-bahoaka no ivoaka amin'ny fomba ofisialy fa ny tanjotsika de zao izay fa valim-pifidianana araka ny tokony ho izy miaingy avy an'ny fotony no tonga any amin'ny faratapony fa ilay miaingy avy an'ny fotony aza efa tsy maintsy arahana akaiky ihany ko satria fatatsika tsara tsy vo zao tsika niatrika fifidianana karakarainy zareo reo fa anjaratsika satria tsika efa sa satria tsika any fotony zany no ilanatsika any fotony de miomana anatanteraka ny fiarovana n'io fifidianana io afahantsika mibatana zany fandreseny zany fa inona moa no mahatonga atsika mahatsapany zany hoe mila arovana fifidianana io satria ny sasany efa mahafantatra fefa kely ny chanseny fa aty amitsika ny fironan'ny fandresena am'izao fotoana zao raha ny zava-misy amin'ny akapobeny no resahana ary zany no mahatonga atsika mivonina hatramin'ny farany iaro an'io fifidianana io apitsika kely an'izay fotsiny de ny aminy hoe tena isaorana nanatrika satria nisy olombo fidy ihany ko zany a avy amin'ny antoko tiako madagasikara tonga teo a mpanolo-tsaina nisy be ny tanàna hisaorana ianareo ary nandray anjara fitenenina mihitsy ny solotenan'ny olom-bofidy hifanohana atsika ao anatin'ny firaisankina zany mazava raha teo a ny toromarika avy amin'ny antoko tiako madagasikara zay nytari amin'ny birao politika zay anaverimberina matetika ary mbola ho averintsika ny farany fandarina nentin'ny Jean Claude Roger Rakotondrina zay coordinateur national na mpandrina national ny amin'ny hoe manohana tsy misy fepetra ny candidat zay natolotry ny volona politika firaisankina ny rafitry ny antoko tiako madagasikara rehetra manomboka ny amin'ny faritra distrika commune ary eny anivo amin'ny fokotany miampy ireo ratsana zany a vehivavy sy tanora de mamaly an'izany reo olom-bofiditsika mamaly an'izany reo ratsana samihafa tamin'iny alatsana an'iny a de aterina zany fisaorana mahafinaritra ho atsika rehetra zay tonga teny amin'ny fobetoerana ho an'ny firaisankina Ambohitra Atrimo izany tsetsatsetsatsiaritra ihany fa manao zavatra tsy mora manao mora tsy zavatra de zay no anaterina ny fialatsindra indray ho atsika zany raha ohatra ke sy tomombana kely teo amin'ny lafin'ny fikarakarana kely samihafa na ny feo na ny salamzany fa de mezaka foana moa tsika mamalagasy atsika manarina amin'ny zavatra zay tokony akana ny lesina ho amin'ny fikarakarana zany tytsika tenenina izany zay ariny amin'iny Andriamatoa Mamorabendrina zay candidat sady solombavam-baoaka ao anatin'ny distrika Ambohitra Atrimo fa alefa atsika ao anatin'ny minitra vitsy angamby de lahateny nataon'ny filomarika Ravalomanana ity ho an'ny teny Ambohitra Atrimo tsy ho an'ny candidat irery ihany zay nazava tsara mihitsy ny toriteny zay nentin'ny mpitandrina nandritra ny toriteny zay nataony amin'ny hoe ho apetraka eo amin'ny fanaovanjiro anareo solombavam-bahoaka mba aprehatra ny jiro hanazava hanazy hiala ao anatin'izany fahamazinana izany satria betsaka ny maizina ka tsy maintsy mila mametraka jiro amin'ny fametrahan-jiro zay isiny zay hoe azavana izay zany ka tsy hoan'ny candidat ihany zany afatra zany
fa eo ihany ko ny fitansoroka miaraka amin'ny mpanohana mpanatrika miaraka ihany ko ho an'ireo vahoaka olo-pirenena zany zay hiara ka hitansoroka zany am'ty fifidianana goavambe zay tsy mitovy tamin'ny fifidianana rehetra anatrehana hatramin'izay ity de manamafy zany indrindra ny toromarika avy amin'ny filo marika ravalomanana hoenotsika ao anatin'ny minitra vitsy de miverina amintsika indray ny tenako sy député membre Bendrina ho antsika district Nambohidratrimo manopinona tsofina tsara mieno ny toromarika avy amin'ny filo marika ravalomanana ira intsika firaisan-kina ny hery izy nareo tamin'ny hira tamin'ny voalohany teo de tsy maintsy atao zany zay ampandresy atsika atao misy zay tonga atsika maro isa anivon'ny antéméram-pirenena na ny rien parlement ny antony de zao afaka manova zavatra tanteraka mihitsy tsika afaka manova zavatra tsika ary efa manova zavatra tsika afaka mifahorian'ireo vahoaka ireo fa zay ianareo député zay voatendry amin'ny fomba ofisialy tsy manana zotso olany mihitsy ianareo anjara tsy manana zotso olany manoloana zany dia manana didy lehibe ny député noho izany manoloana ny didy lehibe miandry ianareo sy fanantenana apetraka mivoaka aminareo de tsy manana zotso olany mihitsy ianareo tsy maintsy lany ny candidatsika ahoana tsy maintsy lany ny firaisan-kina no ahafahana mampivondrona ny herin'ireo antoko rehetra misy ao anatin'ilay vovonana mba entina manohitra zao fitondrana tsy manjary zao ary irosoana any amin'ny tanjona apetraka mba hanivatsika sy ametrahantsika zany tany zany eto amintsika tsisy lalàna tsony teneninareo hoe mbola misy lalàna eto tsisy sa manao zay saipatany de izy ihany manao azy eo paikady lehibe noho izany ny fampivondronana ny hery ao anatin'ilay vondrona firaisan-kina ary firaisan-kina mandehany amin'ny tena anovanany ty fitondrany ty vovovatsika io raha ohatra ka samy mijoro daholo tsika satria ombatsika Andriamanitra de ianareo distime amin'ny tim mandresako distime comtime fokotime tsy maintsy tsy manana safidy ianareo fa zay fandaminana atao anatin'ny tiako Madagasikara tsy maintsy hoy ihany hoe mampatanjaka azy de tsy maintsy ianareo ato amin'ny tiako Madagasikara no mirahina tsara manana fitsipika na discipline de parti isika de oka mba samby iaino tsara daholo zay discipline de parti zay de zay no ahafahanareo mitarika tsara ao anatin'ilay firaisan-kina mananteny itsika mananteny reo vahoaka malagasy rehetra fa tena anova zavatra isika ato amin'ny antoko politika ihany ko ny tsara tafina ny APM ny HVM ny tiako Madagasikara prositeny de tsy maintsy mana profo eto anatrehany vahoaka malagasy fa manana zany firaisan-kina tanteraky zany tsy maintsy ataotsika zay ampandesen'ireo candidatsika rehetra reo zany mba azahoantsika ny maro anoisa eny amin'ny antéméram-pirenena ilaina ny firaisan-kina noho izany tena mazava tsara mihitsy ny toromarika avy amin'ny filo marika ravalomanana iny na ho an'ny candidat zany na ho atsika ihany ko zany vahoaka eny fotony indrindra mikatroka zany sy reo heverina zany fa tena mikaikaiky nety ny filo marika ravalomanana tamin'ny fotoana teny Ambohidratrimo tamin'ny latsinainy teo satria filo marika ravalomanana koa nanana fotoana zany rehefa somary nisy embouteillage kely teo atapina alakamisy teo de afaka nandeha tongotra fa tena nahita ny zava-misy iainany vahoaka zany ary betsaka taminareo vahoaka zay nifanotsy tamin'ny filo marika ravalomanana tena nosiala alakamisy teny zany no nresaka taminy tafa taminy ary tena nitaraina tamin'ny filo marika ravalomanana mikaikaiky ao ny filo marika ravalomanana araka ny fiteny tany Atsirabe zay fomba fiteny zay ary de tena tena mbavan'ny olona tena mikaikaiky tsy tafavoaka tsony zay dada sahirany zay dada de zay ny antony hoe avondrony ary ny hery ndao miray intsika fa goavana be ny lalana makeny anivo ny antéméram-pirenena ahafahantsika manova faran'izay aingana an'izao zava-misy izao iny ny toromarika tany amin'ny filo marika ravalomanana sy ny mpitarika
nisy ihany koa kabary nataon'Andriamatoa parainy Auguste fa rehefa avy eo de ezaky ny andrindra azy amin'ny ty fandarantsika ty ihany koa zany fa ny resaka lalàna ny tena nytenen'ny Filomary Karavalomana tsisy fanarahan-dalàna ntsony zao de ohatran'izay nitodian'ny saiko avy hatrany misy tompona ndraiky teo anivon'ny antokotiky Madagasikara nanana ndraikitra goavana député Mambrabendrina ary ny fitadiko de niaraka be ny tanàna taminareo mihitsiny satria raha ny lalana nidiavina teo amin'ny fitantanana ny tanàna ianao nanomboka tany ny taona 3 tany to nanombonomboka tany ihany koa Ramatoa Olgaramalaso no nitatana ny tanàna ny Tsirabe de avy eo lasa minisitra taty amin'ny taona 10 sa 12 mitovitovy ihany le lalana nidiavinareo zany ianao moa lasa solomavamboaka fa nisy fahamoizan-javatra tampoka indray amin'izao fotoana zao momba ny tanàna na Tsirabe zany le olona concerné tamin'izany fotoana zany sanatria-dresaka moa zany resahana azy efa nodimandry de ny angonina ny rihatra tao ny sénatrice ministre teo aloha ny ben'ny tanàna teo aloha ny SN antokotiky Madagasikara goavambe zany andraiky ny retraretra zany Ramalason Olga zay candidate listra faharoa ny firaisakina ao amin'ny district na Tsirabe voalohany izy amin'izao fotoana izao reny ny zava-misy ihany koa de ohatra ny tsy hoe ohatra moa zany fa manam-pirofo ny zavatra nyteneny Filomary Karavalomana tamin'ny alatsinainy lasa teo ny amin'ny hoe tena tsy misy tsony zany fanarahan-dalàna sy ny sisa zany voatran'ny ampiarina am'izay tiana ampiarina azy ahafahana zany manao antso zay le lalàna ary ny faneho-kevitra aza moa nataon'ny mipahay lalàna nataon'ny vato nasonotry ny tany ny trafo nasonotry ny nofo zany hoe reo goavambe mpampianatra lalàna sy anisany nanana ndraikitra teo amin'ny lalàna ministra teo aloha mpitsara iraisam-pirenena mpisolo vava nanana ndraikitra teo anivon'ny fitsarana teny amin'ny larotonda tamin'ny talatalasa teo député Mambrabendrina de naharemarika mihitsy mialatsiny amin'ny fomba fitenena zany nahatsikaritra mihitsy ny amin'ny hoe tena lasa avilana amin'ny tsy tokony ampiasana azy tsony lalàna eto Madagasikara amin'izao fotoana zao izany indrindra ny heverina zany fa hifatohany ty tapany faharoa ny adefontsika ty député Mambrabendrina ny raha ny hoe endrika fampiarana ny lalàna na fisiny lalàna na ataontsika hoe tsy mahatandalàna ny fanjakana amin'izao fotoana zao io tsy vo zao zany fa niry efa taona vitsivitsy zay tsika nyresaka an'izany foana hoe tsy araky ny tokony ho izy ny zavatra misy ty afako maly nisy aniny vaovao manahirana sady mampalahelo iny izay manana endrika antso-jay manana endrika antso-jay satria raha ohatra ka za moa te saika mahateny foana ny samborona fa mitovy ihany zany hoe ny samborona sy nampiakarina fitsarana aingana de aingana mba nahafahan'zareo napiditra azy amponjavonjy maika ny ben'ny tanàna teo aloha ministra teo aloha sénateur teo aloha Olgaramalaso de mampametram-panontaniana hoe endrika vaovao endrika anankiray vaovao ny amina fanapara-pahefana sy ny amin'ny fandikana fampiarana ny lalàna tsy ho araky ny tokony ho izy indray no nitranga teo ary tonga de mazava be le izy faniry misy antony politika ao na inona antota taratasy na hoe fitoriana na fiampangana azy tany amin'ny fotoana nahabe ny tanàna azy 10 taona lasa na inona hoa ilay fomba nanatanterahana l izy 10 taona teorina de tonga de manapirofo fotsiny zao fa antso-jay sy resaka politika mifandray amin'ny maha candidat solombavam-bahoaka ao amin'ny district na Tsirabe voalohany io resaka io fatatsika tsara fa raha ohatra ka antota taratasy na hoe antota taratasy nady moa zany na fiampangana nisy tany amin'izany 10 taona lasa zany ka tokony ho efa vita raha ohatra ka tena niasa araky ny tokony ho izy sy nampiarina araky ny tokony ho izy ny dinga-pitsarana sy ny fampiarana ny lalàna teto Madagasikara fa na zany fanapara-pahefana 10 taona ty arina fatatsika tsara fa raha fiampangana
sy raha-raha-pitsarana tany aloha tany ary misy ny atao hoe jurisprudence azo ampitahina amin'io efa mihoatra n'lay vanim-potoana ny prescription zany zavatra zany de raha raisitsika indray raha hoe antota taratasy na fiampangana vao mipoitra vao zao mihitsy vao apoitra naninona ary zany nikitiana tsy nikitiana hatramin'izay fa amina fotoana izay atao anatina vanim-potoana mpifidianana ary averiko fa candidat le olona no mifampila vaniny sala am'izao de tsotra fotsiny ataoko hoe fandikanan'le izy avy aty amiko eto aloha de te anao fanamarina kely ny fandikana lalàna de manahirana kely no fampiasan'io voambolana io satria misy dikany roa io amin'ny fiteny malagasy ny fandikana lalàna zany hoe tsy fanajana lalàna sy ny fandikana ny lalàna zany hoe mandika interprétation de mila mitandrina betsika miresaka an'io zavatra io fa raha ny azo andikana lalàna zay le hoe interprétation dia afahantsika milaza fa mipoitra indray ny endrika vaovao amin'ny fanaparam-pahefana eto Madagasikara amin'ny zahatra mitranga afako maly atalata tolakandro izy talata ariva zahatra nitranga iny ny ka ho iaho hoe ny andikako azy de tsotra fotsiny na io fa atahorana ny sénateur Olga satria fantatra ny hery sy tanjaka politika ananan'ireo ekipa amiray lisitra ireo ao Antsirabe voalohany mba tsy tenenako hoe hery amin'ny Madagasikara dia anaovana fanelingelenana na io raisitsika hoe fanakorontanana fotsiny zao an'lay zotram-pifidianana ary ny tena mahasarotra an'le izy sy mahavalalana am'le izy de avy any amin'ny fitondram-panjakana eto no miteraka sy manao izay anakorontanana an'lay zotram-pifidianana atrany atranytsika tadiditsika tsara tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena ireny etsika fangatahana ny rariny sy ny hitsiny sy mifampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy lazaina fa fanakorontanana ny fifidianana fa eto tsika de mahita hoe tsy hoe nisy fahatratrarana mody omby flagrant délit tsy hoe nisy amehana zay hita maso tampotampoka teo fa no fironona fotsiny zao ary no terena ny poiran'ilay raharaha zay averiko fa azotsika adika ho fanakorontanana ny zotram-pifidianana koa inona ny tanjona satria fantatsika fa raha fanakorontanana zotram-pifidianana raha etsika sy fanapahan-kevitra salam'izany avy amin'ny fitondram-panjakana misy tanjonao misy motivation fa anjaratsika ny samy mijery hoe inona mety ho tanjona ao ambadik'la izy akoatra ny hoe tahotra ny oresy mandritra nyity fifidianana manaraka ity fa ny tena mahagaga de zao hoy atao hoe tsy misy kahana flagrant délit tsy misy hoe atahorana hitsoka izy olona io tsy misy hoe sa hoe zay le hoe efa mahatsapa-tena koa le fitondram-panjakana fa tsy mahafehan' zany zavatra zany azo natao nge raha ohatra ka mbola tsy ao anatin'ilay dinga ny fitsarana azo natao nge mamoaka IST fandrarana le olona tsy andeha ivelan'ny Madagasikara zany foana problème fanao zany fanao zany zavatra zany fa efa mahafantatra ve ilay fitondram-panjakana fa fomba fanao atsoratra fotsiny zany fa tsy voafeha le fitondram-panjakana mihitsy zany zavatra zany sa zay le hoe halako bika tsy tiako tare fa amin'ny maha-candidat ny olona io eo zany no hitako hoe tsy misy lojika ilay fanapahan-kevitra afako maly iny satria amin'ny maha-candidat ny olona io efa mivoaka nge ny lisitra ofisialin'ny candidat efa nivoaka ny fanapahan-kevitra ny amin'ny hoe reto ny lisitra ofisialin'ny candidat fa na inona zavatra hitranga eo efa candidat aloha io olona io
na sanatria vavaladiny le larange tsy afaka nanao campagne teo izy efa candidat trangake zany tamin'ny fifidiana sombavamboaka farany teo e nisy candidat afaka nirotsaka foana ihany na de ny oelingelenina ary lany soama tsara ihany na de nampidirina ponja raha tamin'izany fotoana zany nidikan'izay a mampametram-panontaniana hoe tsy ilay olona mihitsy tsy ilay candidature ave zany nytanjony fa lefa ny elingelenina an'lay zotram-pifidianana fa ny tena manaitra ao anatin'le izy a de le lazaiko teo hoe fisehoana indray mandeha fanehoana indray mandeha ny matany tsy tandalàna intsony amin'ny Madagasikara ary mitombo ihany zany inona moa no mety ho fitrangana zany voalohany indrindra rehefa tany tsy tandalàna Madagasikara de ohatry zatra miseho zao interpretena na adika am'izay hitiavan'ny mpitondra azy ny lalàna zay le hoe alakobika tsy tiako tare zay le hoe fitanylana eo amin'ny fitantanana ny firenena amin'ny fahefana rehetra io a eo zany fahefam-pina fitsarana no resatsika eto fa eo koa le hoe na inona zavatra mandeha de zay tiany fimpitondram-panjakana atao ihany no atao zay la endriky le jadona eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena satria fantatsika tsara fa ao anatin'izay efa ndresantsika teto nandritry ny taona vitsivitsy izay fironana firosona nakany amin'ny fahefana tsy refesy mandidy zay zany no efa ndresantsika sy nanaovantsika antsoavo sy nanaovantsika ezaka teto hoe mba ampanajana lalàna misy na hijerena ny lalàna misy fa misy fanapahan-kevitra sy fomba fiasa zay mirona makany amin'ny tsy firaharahiana mihitsy akory izay lalàna misy eto amin'ny tany sy mivirenena eto Madagasikara de izay le mahatonga amin'ny teny hoe namaky commentaire andray mandeha ny amin'ny hoe mbola miroso makany amin'ny fitondrana jadontsika fa za kosa efa miteny hoe fa tena ao anatintsika efa niry ao anatin'ny fitondrana jadontsika hitatsika tsara reny fanehoan-kevitry ny filohan'ny HCC reny ny filazana fa hoe na de fanaovana commentaire ndika fanaovana commentaire ngina na miresaka fotsiny ary zany le olona de tsy azo atao e inona mampiavaka atsika ny any am'ireo tany misy dictateur aloha tsy hanonona firenena fa manahirana finona mampiavaka atsika am'izany na de resaka atao fotsiny aza de ampigadra sy mahavoasa azy ny commentaire nge tsy voatery any anaty Facebook e commentaire nge tsy voatery amin'ny anao manjery ary amiko zany a zay a de efa profon'lay tsy fisian'ny fahalalahana eo amin'ny fanehoan-kevitra fa ny commentaire de fanehoan-kevitra ary io fanehoan-kevitra io lay no lazain'ny fiarahamonina iraisam-pirenena teto Madagasikara talohany reny fifidiana filoham-pirenena reny hoe tsy ampy teto Madagasikara lay atao hoe espace civique d'expression tsy ampy teto Madagasikara fa vao maika me sarotra vao maika me grave ny zava-misy satria na de commentaire raha zany na de ady hevitra kely aza zany de efa tsy azo atao eto Madagasikara fa mampigatra averiko inona mahasamihafa atsika am'ireo firenena hatrany amin'ny tantaran'izao tontolo zao hatrany hatriny ela ka mandraky ty ny androany zay lazaina fa misy mpitondra mpanao didi-jadona misy dictateur fa zany no efa mitranga eto Madagasikara am'izao fotoana izao zany hoe matoa ilay mpamoaka didy milaza matoa ilay mpamoaka didy matahotra commentaire matahotra fanehoan-kevitra matahotra ady-hevitra de efa mahalala izy fa misy azo kianina ny zavatra fomba fitantanana n'lay famoahana didy ny dikan'izay a amiko efa ao anaty endrika jadona tanteraka tsika efa niry ary tsy mahagaga raha ohatra ka manomboka amitsika izay ataoko hoe faran'izay mandray ny ady-hevitra sy ny fikirakirana ny efi-bahoaka eny rehetra eny a ka hatramin'ireo manam-pahaizana avaram-pianarana indrindraindrindra amin'ny resaka lalàna pahay lalàna tsy mahatombona intsony fa maneho zany satria raha izao no mitohy de efa samy mahita tsika
fa tsy misy zavatra azo antenaina itsony raha ny resaka lalàna eto Madagasikara. De zay amin'ny akapobe misy navelantsika misy amina fotoana hiresana zany solombamoaka Mambrabendrina sady candidat pitarika ny liste firaisakena amin'ny district Ambohidratrimo larina fahatelo. Ny antony mahatonga antsika teny an'izany de hoe ainy loatra ny tontolon-dalàna sy ny fomba fanajana zany ary miezaka mihitsy ny solombavamboaka ny tokotiko Madagasikara hanara-dalàna satria zany raha teo ny fomba nitazay ny filoha Marc Ravalomanana ho an'ireo mpiara-dia aminy zany io le legalista ndresahana foana hatramin'izay mo de mahasary mpiaratsika zany mahatonga atsika zany mijoro sy tena miezaka mafy mihitsy am'izao fotoana izao. Amaraparantsika député Mamy Rabenirina mino ah fa tsy maintsy isy ny fanapahan-kevitra lehibe hisy anko ny fandaminana am'izay mety ho atao manoloana hity trananjavatra mamohenatra zay ataony reo zay tsy mahazaka zany ny endriky ny fifaninanana tsy mahazaka zany am'izay hoe tena lalao araka ny tokony izy ara-demokratika zany ny fifidianana satria tsy maintsy foana zany voaresaka amin'ny fifidianana amina trananjavatra ohatran'izao satria tsy tongatonga ho azy zany hoe olona mpifaninana kandidaty nefa dia tratrana lafin-javatra heverina ho antso-zay tahaka izao dia mino isika fa tsy maintsy mbola hisy ary hotanterina atao fandarantsika zany ny mety ho voarany raha rehetrarehetra zany eo anivony firaisakina eo anivony indrindrandrindra ny tokotiko Madagasikara manoloana ity raharaha ity. Ny filoha Marc Ravalomanana raha teo koa atao amin'ny pejiny de efa nitondra ny fanazavahan-kevitra momba izao fa ankahiresina zany ny vady aman-janaka ny olona Olgaramalason sy ireo mpikatroka mpiara-mitolona rehetra ary ny vahoaka Antsirabe zay efa niandry azy am'izao vamitao-pifidianana izao moa zany. Io moa zany tsy hoe hampiembotra eo anatrehany zavatra rehetrarehetra fa ny zava-misy dia nataontsika zany ho zesika hiatrehana foana ahafahana mampiroborobo ny tanjaky ny firaisakina ao anatintsika ka ioarantsika foana ny sakana sy ny teritery sy ny antso-jay zay ataontsika atao amintsika eny amin'ny lalina rehetra zay alaintsika amaranantsika azy député Mamy Rabenirina ny aminy hoe de inona ara zany ny mety ho fandaram-potoana mety ho fandaminana sy ny efa fiomanana ny vahoakana Ambohidratrimo atoato zany am'izay fanohanana ny lisitra firaisakina atao anatin'ny district mazava ho azy zay resantsika teo zay. Dingana anankiray ho iale vita tamin'ny latsinainy fa ny anaparitaka makany amin'ny commune 420 izay mitambatambatra isa-paritra eo anivon'ny district ny Ambohidratrimo no dingana manaraka zao. Ny akaiky indrindra akoatra ny fitsidiana mitety tanàna any fa ny akaiky indrindra ho an'ny la isa-paritra de ny am'lahady zao zay iantsona ny mpanohana sy ny mpiara-mitolona rehetra any amin'ny faritra atsimo Mikopa any. Ny faritra atsimo Mikopa de misy ny commune Ambohitrimanjaka, Apangabe, Mahereza ary Fiadanana. Commune efatra io. Reo zany ny tapany atsimo eto amin'ny district ny Ambohidratrimo. Ny commune ny Apangabe zany hoe ny mpiara-mitolona ao Apangabe dia manangana manomana ny fananganana ny sampan'ny firaisakina ao aminy zay ho tanterahana amin'ny alatsinainy izao alady azafady alady fa 20 volana avrily ho avy zao ary anasany ireo avy any amin'ny commune 3 ambiny manodidina anasana satria iombonana ny zavatra rehetra ary antenaina ny atafatsangana ihany koa ny sampany vondrona firaisakina any amin'io faritra ataontsika hoe atsimo Mikopa io amin'io fotoana io fa zany hoe ao Apangabe moa no afovoany ara-geografia de Apangabe koa no tompono efa nahavita amin'ny programma ny amin'ny fananganana ny ao azy dia manasa ny manodidina mba hiara ifanotrona amin'io fotoana io. Ao atapy-tanànana Apangabe le izy no atao ary anomboka amin'ny 12 sasany izy io amin'ny 12 sasany atoandro ao isika mandra-paharivon'ny andro ny masoandro mody mampalahelo satria ny asa miandry antsika betsaka
ny fanararotana amin'ny fotoana fionana ihany koa dia tsy maintsy ho atao amin'io fotoana io satria amin'izany no ahafahantsika miara mikaondo miara mametraka araka ny tokony ho izy ny paikady hoentina miatrika amin'ny fifidianana indrindra amin'iny faritra atsimo ny kopa izay manana maizy azy eto amin'ny distrika Nambohidratrimo iny ka dia manantitra izay fiantsoana sy fanasana ny commune manodidina rehetra izay any amin'ny faritra atsimo ny kopa iny mba ho tonga ao am-pangabe amin'io alahady atoandro io farafaratsiny mandefasa solotena isaky ny commune mba ahafahantsika mijery hoe ahoana ny fomba hiatrehana ny manaraka rehefa vita ny ao am-pangabe any amin'ireo commune afa manodidina rehetra zay nge mba faniry aloha no azotsika resahana hoy iaho hoe akoatry ny mandra-pahatongan'izay rapitso zoma ny sabotsy dia io lahady io ny zoma sabotsy zany misy fidinana any amina fokotany madinika hafa any fa efa samy malala amin'ny programmany moa izy ireo dia hoy isika hoe mandram-pionany mandram-pionany rapitso sy amin'ny sabotsy dia milady any amin'ny faritra Pangabe iny. Eny ary dia makasitraka ny solomamboaka mamiraberindrenina isika tamin'izay fivahinianany rehefa alakamisy toy izao dia omen-dalana izy satria mbola misampanana ny adidy amanandraikitra maro samihafa ny lolohavina ny antsoroana ny babena ny trotrotrona any daholo zany rehetrarehetra any ho amin'ny tombontsoa mivoaka malagasy sy ny taranaka aoriana indrindra ho antsika any amin'ny commune efatra amby roapolo fokotany enina amby roapolo sy telonjato ary io zanaboatra amanjato manjatony ao anatin'ny distrika Nambohidratrimo zany fa dia hiverina ao anatin'ny ady hevitra indray zany tsika amin'ity atoandro ity. Eny ary dia faly tafaraka tamintsika teto androany manantena iona tsy hoela na ny any an-tanàna rehetra any isaky ny commune sy ny faritra rehetra any na ny eto amin'ny fandarana miara-manonja izay amompy aonantsika rehetra ihany koa isan-kerinandro. Misaotra tompoko. Ya dia misaotra ny solomamboaka mamirabenindrentsika izy moa omentsika lalana zany manoloana ny adidy amanandraikitra fa isika dia anohy hatrany ity fandarantsika ity amin'izao atoandro ny alakamisy fa 5 amby roapolo ny volana aprily izao. Dia nanomana ny amin'ny hoe hiresaka ny resaka famatsim-bola eto Madagasikara satria amin'ity herinandro ity moa zany dia tonga teto Madagasikara ny hiraky ny famatsim-bola iraisam-pirenena zany na ny Fonds monétaire international zany na ny FMI ny hiraka moa zany rehefa ohatran'izao dia mijery ny fomba fiara-miasa amin'ny Madagasikara dia isika eo anatin'ilay FEC amin'izao fotoan'izao Fonds élargi de crédit izy ity moa zany tena ady hevitra be mihitsy satria ny zavatra tsara ho fantatsika rehefa nitondrana fanazava-kevitra foana izany nandritra ny fandarantsika hatramin'izay dia ny amin'ny hoe ny FMI dia mijery tsara mihitsy ny amin'ny fomba fikajiana sy ny fikirakirana ny teti-bolam-panjakana izay mifandraika amin'ireo heverina zany fa lara-pahamehana ahafahana mikady tsara ny resaka fikirakirana ireo vola miditra sy mivoaka ao anatin'izany caisse de l'État zany. Dia ny FMI ihany koa dia mijery ny resaka fifandanjana eo amina kirakiram-bola anatiny sy ivelana zany hoe ny vola kirakirain'ny firenena iray sy ny vola vahiny zany. Ny FMI dia manana solomaso mijery ny resaka trosa anatiny sy ivelany ary ny FMI ihany koa dia manana an'ilay fomba fiasa zay manaitra ny fitondram-panjakana iray amin'ny lafiny balance commerciale amin'ny balance de paiement sy ireo resaka izany fomba fandanjana sy fifandanjana ny vola zay mety ho tahiry eo anivon'ny banky foibe sy ny sisa manana an'izay handraikitra zay eo amin'ny lafiny tontolo ny famatsim-bola ny FMI ary manana an'izay tena andraikitra zay napetrany hatramin'izay ny amin'ny fametrahana zany ireo programma zay mifamatotra indrindra amin'ny resaka tontolo ny fandanjana ho isika mazava ho azy eo amin'ny lafiny resaka teti-bola mpanjakana izany.
ny banque mondiale ndray de mifantoka izy ireo ny amin'ny lafin'ireo tetikasa zay hovatsiny zany banque mondiale zany amin'ny alalan'ireo grand projet na tetikasa lehibe zay ahafahan'ny firenena anankiray zany manao fampandrosoana na manao ihany ko zany ireo famatsim-bola anatina tetikasa lehibe de zay no atao hoe banque mondiale zany fa na izany naty zany ho an'ny fepetra amin'ny banque mondiale sy ny FMI de misy ny calendrier na ny tetiandro misy ihany ko ny fombafomba mampanao zany amin'ny lafin'ny resaka fifanarahana zany ka ahafahana zany tena mandraikitra ny amin'ny hoe ity marina no famatsim-bola azon'ilay firenena iray raha miresakantsika ohatra FMI na banque mondiale Madagasikara zany resantsika de hoe ireto reo calendrier samihafa napetrapetraka ireto ny endriky ny fifanarahana ary mialohan'izany fifanarahana zany de reto no fomba fiasa zay ibouclena n'ireo dossier samihafa hijerena n'ireo fangatahana sy mety hoe lahara-pahamena na handrindrana am'izay resaka kirakira-bola ara-tanatin'ny firenena izay de tsy maintsy miankina amin'io zany ny fotoka-hevi-dehibe ny fifampiresahana amin'ny alalany antota-taratasy ifampizarany rotota dia misy ny dinikasa sy ny mission zay ataon'ireo solotena ny FMI zany resantsika am'izao fotoana zao de mandalo eto Madagasikara izy ireo de ny programme zay resahana de ny fonds élargi de crédit zany de ao anatin'io zany satria am'izao fotoana zao de hoe efa tafiditra ao anatin'ny andihan'ny faefatra zany lay fiara-miasa amin'ny faika eto Madagasikara fa na izany ara de zao tsy maintsy todihana ny endriky ny fiara-miasa tamin'ny faika andihan'ny voalohany faharoa fahatelo sy ny amin'ny hoe nanahoana ny fomba nampiasaina n'le vola sy ny toromarika zay napetraka ny teo anivon'ny FMI zany karaha mandeha le fivirina am'izao fotoana zao ny eto aloha zany de manitikitika be niany amin'ny hoe isika de tokony nanatrika fivirina zay tokony ho ny tanterahana tamin'ny heritaona kanefa isika moa zany reviseriny tao anatina fandamina-pifidianana de apetraka amin'ny fanontaniana mahavaly ny tena fepetra ara-teknika ny tena masotsivana ny tena fomba fiasan'ny apetraky ny FMI ve ny zavatra zay resahana ao anatin'ny fivirina am'izao fotoana zao de mbola mitsikaraka ny vaovao am'izany isika mba hoentina tanterina atao anatin'ny fandaharatsika inona ny dossier atolotry Madagasikara ary ahoana ny fomba fijeryn'ny FMI tamin'ireo famatsim-bola ny faiko teo aloha na afa-po azy ireo ve ary raha io ny vokatra azo Madagasikara résultat azo Madagasikara am'izao fotoana zao ny resaka fahantrana ny resaka arkarena ny taux de croissance sy any amin'ny lafin'ireo fanodinana sy famatsina am'ireo orinasa-panjakana roa lehibe ao anatin'izany ny hoe tena mihodina araka ny tokony izy ve ny jirama na afa-poan'ny FMI ve ny toromarika samihafa zay nomena izy ireo momba ny redressement zany jirama zany sy ny airmad zay mivadika Madagascar Airlines manana dossier atolotra ve ny fitondram-panjakana ary ohatriny ao anatin'le lela vola ny takiny ny fitondram-panjakana mba ho azo ao anatin'ity fonds élargi de crédit ity mandeha manko ny adevitra zao fotoana zao fa anoany any 600 millions de dollars anoany no ady valitra ny amin'ny tokony ho azo Madagasikara zany hoe misy fitombony ara-bola zany ny zavatra mbola tsika rahantsika de hoe double ve mihoatra n'le teo aloha ve le izy sa izay mihitsy ny filana am'izao fotoana zao ka tsy adevitra ntsony ny hoe double na hoe indro miopapana no angatahantsika ahafahantsika zany manodina ny tontolo ara-toekarena eto Madagasikara satria tsy azo edikevitra am'izao fotoana zao dia bloqué daholy ny karazana tondrotra etina ilazana fa hitarika makany amin'ny fampandrosoana inona ny tetsika bloqué am'izany dia am'ireo kirakira ara-bola rehetrarehetra miainga avy any anivon'ny banque fobe ny tondrotra omeny any anivon'ny ivitoeram-pirenena momba ny statistika ny stat milaza ny resaka taux d'inflation ny vola be nalaina tamin'ireo orinasa na grande entreprise zay fantatsika farany teo navoaka ny africaine intelligence zay nisy vola be avy hatrany ny takiny ny teo anivon'ny voketra tamin'ireny orinasa ireny ny africaine intelligence namoaka an'izany ary maro be ireo orinasa ireo sy ny amin'ny aiandra indray ny amin'ny hoe tena
afaka manonitra sy mandoa an'ireo a vola mpiara-miasa aminy ve sy ireo manandrara aminy ny fitondram-panjakana am'izao fotoana izao reo rehetrarehetra ireo tondro manamarika ny aminy hoe sahirana arabola le fitondram-panjakana mba tsy resahantsika zavatra lavitra be mihoatra n'le hoe ny any am'ireo a vola zay tena géreny isaky ny département ministérial rehetra zay tsapa sy hitany aminy hoe tena vivombolana ampiasaina ary tena mitandrina am'ireo fampiasam-bola nyeny anivon'le ny département ministérial reny satria isika avetsika tsara ny adevitra de aminy hoe misy am'izay tena hoe fahasiaranana arabolo zay ny firenena am'izao fotoana zao ary économique nyresahantsika am'zany de rehefa ny fanjakana sahirana mazava ho azy izy moa no tena azo lazaina fa mamatsa vola ny fanjakana dia ny vahoaka izy no mpandohetra ny vahoaka no mpamelona ny kitapy-molam-panjakana avy hatrany ary ireo asa fandraharana amin'ny alala mpandrara zay manafatra sy manondrana entana miala sy miditra eto Madagasikara ka raha reo zany voadona avy hatrany ny vahoaka sy ny asa fandraharana de le volam-panjakana kirakiraina mihitsy ny tsy tavavoaka de zay ny tsy maintsy ilaina n'le aide budgétaire zay ilaina n'le solomasony FMI fa ny FMI nefa tsy mame an'le vola bolongambola tsotrony am'izao na mety ho lalam-bola tsotra am'izao fa apetra amin'ny mazava tsara ao anatin'le fonds élargi de crédit le izy de misy fepetra maro samihafa apetraka izy ireo am'izany de reo fepetra ireo arahana toromarika ireo ka voaja sa tsy voaja eo zany ny fanontaniana am'izao fotoana izao zay mbola tsika rahantsika tsara ny vaovao satria dia mandeha ny fifampiresana ny fivoriana fionana eo amin'ny fitondram-panjakana amin'ny ankilana ary ny solotena ny tahirim-bola iraisam-pirenena amin'ny andanina ny teo nivon'ny PNUD moa zany rehefa naneo hevitra teto Madagasikara de ny teniny aminy hoe raha ny objectif na développement durable dia tsy mpianatra mahay Madagasikara ary tsy en bonne voie zany ODD zany de lay fomba fitenenana an'le hoe tsy bon élève Madagasikara dia mifanohatra am'ilay nahafantarany zao tontolo zao any Madagasikara tany amin'ny taona 70 sy taona 2000 tanoany nentina ny lazana fa bon élève ny FMI sy ny Banque mondiale Madagasikara satria zay tetikasa sy vola rotsaka ireo bailleur traditionnel any Madagasikara ireo dia voatsinjara ary hainy malagasy ny mampiatra azy tsara ao anatin'ireo programma samihafa zay napetraka tamin'izany fotoanandro izany raha miresakitsika tamin'ny androandriamatoderasiraka rehefa niditra tao anatin'le ajustement structurel rehefa nanao an'le document cadre politique économique na ny DCPE de mazava tsara hoe reto daholo ny endriky ny famatsim-bola erahana am'ireo mpamatsy vola ireo ireto multilatéral ireto bilatéral tsisy fampidirana zany ary rehefa tonga Andriamatoa Karavalomanana de ny anazy de napetrany tsara mazava ny aminy hoe ity fomba hita tanana ny firenena ka raha hoaniny tamin'ny filoha Ravalomanana de namelaka izy le Madagasikara perinasa na Madagascar action plan de misy ny S2 reny zany no plan tetikasa lehibe ahafahana mamoaka an'le firenena ao anatin'le fahantrana ka hanatratra an'le fandrosoana mametraka fanontaniantsika inona moa zany no atolotry ny fitondram-panjakana malagasy ho an'ny mpamatsy vola tsarotsika tsara ny initiative émergence Madagasikara zay novoizin'lay filopirenena am'izao fotoana zao tany amin'ny taona 2024 tany de vadika PM izy fa vita ihany le mandat tamin'ny 2024 nanomanina hiatrehana ny fifidian'ny 2024 fa tsy hita amin'ny ankapobeny hoe ity le tena plan na draftra hitondrany lay fitondram-panjakana n'le firenena fa de ny savoam-boana teny tamin'ny alalan'ireo karazana fampanantenana sy tamin'ny alalan'ireo promesse tsy mampaninona mitovy amin'ny fampanantenana promesse fa tamin'ny alalan'ireo karazana vina sy velorano zany de tsy hitanao mazava le izy hoe inona marina zany tena draftra hitondrany lay fitondram-panjakana an'le firenena mba au moins mba misy tena mazava tsara hoe ity ny tableau de bord ty de zany le mbola problème am'izao fotoana zao miverina ihany zany inona zany ny drafitra atolotra lay fitondram-panjakana amin'ny FMI tsika tsy miteny le hoe politique générale de l'État zay tsy maintsy présentena tena anivon'ny anteny meram-pirenena fa tao zany
tsy maintsy mikarikevitra an'izany le fitondram-panjakana fa hoe inona le boky lehibe mirakitra ny drafitra zay mazava ho azy ireo karazana vina, karazana tetikasa, karazana programa, karazana lahara-pahamehana tratrarina ao anatin'ny foezaka, antoniny ezaka, lavitrezaka ho an'ilay firenena izany. Manontany izany isika. Voavaly ao anatin'ny fiaonana amin'ny FMI ve zany? De ho hitantsika eo fa hikaroka hitsikaraka ny vaovao isika tao anatin'ity fandarana ity. Ankoatr'izay dia omaly tao anatin'ny fandarantsika dia nitondra ny faneho-kevitra ireo mpahay lalàna, mpampianatra lalàna ary ray aman-dreny tonga saina ny amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenena satria lasa mandeha amin'ny tsy tokony izy ny fampiasana, ny fampiarana ary ny fandikana ny lalàna ho an'ny eto Madagasikara. Mahatika zavatra be zany zavatra teneniko zany. Ny fampiasana, fampiarana sy fandikana ny lalàna ho an'ny eto Madagasikara. De nanonona moa tamintsika teto ny amin'ny hoe taorina ny ray aman-dreny Raymond Ranjeva zay nanao ny heviny namaky an'le fanambarana zay tena ho an'ny olona zay heverina zany fa tokony ho velona ara-panatsara, tokony afaka isaina sy andinika tsara de mandray an'ireny fanambarana ireny ho zava-dehibe. Ary raha ohatra izy ka manana andraikitra lehibe kanefa mifanohatra amin'ireny zavatra ataony de mba kitikitihan'ny any anatin'ny aparatoka ihany ny feo fieritreretany any amin'ny hoe mety tokoa ve sa tsy mety ny zavatra ataonay amin'izao fotoana izao satria ray aman-dreny be maro be zay azo heverina fa tompona andraikitra ny lalàna no miteny eto amin'ny firenena. De ny teny tamintsika hoe ny ministra teo aloha Johnny Andriamaefarivo no naneho hevitra kantsy moa zany fa madika le lafiny ara teknika de tsy tratra zay zany omaly fa mpahay lalàna hafa no teny fa amty androany ty zany dia alefa amitsika eto ny faneho-kevitra nataony ministra ny fitsarana teo aloha Johnny Andriamaefarivo zay ny fahitany ny fomba fiasan'ny ACC nandritry ny fitondrana tany aloha sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao sy ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra. Ny resaka déchéance, ny resaka hoe didy tsy azo ivalozana sy ny resaka tena hoe mandeha araky ny tokony izy sy ny tsy tokony izy ve ny fomba fampiarana ny lalàna ao anatin'le tena état de droit na fanjakana tandalàna sa fanjakana baikony antokony misy eto ka mibriko any amin'ny tsy tandalàna intsony. De manana ny fomba fanazavana ny ministra Johnny Andriamaefarivo zay mpampianatra nivony any am'izay mpampianatra ihany koa ery anivon'ny fianarana ny fitondran-draharam-panjakana zay veritsika hoe crème zany olona goavany zany amin'ny tontolon'ny lalàna eto Madagasikara ary niara-ny asa tamin'ny fitondram-panjakana io malala tsara zany ny fomba fiasa tao anatiny tao saingy mahita ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia manazava manaikitra sao de mba afaka hanitsy ny diany any reo heverina zany fa tena ao anatin'ny fahefana mpitsara na ihany koa ao anatin'ny fahefana mpanantanteraka ka mety mampiatra sy manao ny lalàna sy maka ny fanapahan-kevitra am'izay tsy tena fototra hijoroany lalàna araka ny nandrafetana azy tokony hampiarana azy izay. Raha tsika avy hatrany ny faneho-kevitra Andriamatoa Johnny Andriamaefarivo. Tamin'ny 2002 tsaro tsara fitsara vitsivitsy izahay nanapa-kevitra mba ho fantatry ny besinimaro rehefa nahely ny fitsarana voatonitonna sy voateniteniteny nalakely isaky mihetsika dia nilatsaka tany amin'ny aina aman-jery mba hilaza ny momba ny atao hoe profo sy ny fitadiavana profo. Ny olana tamin'izany fotoanandro raha tsy diso aho dia ilay natao ny teny frantsay manao hoe confrontation de procès verbaux. Tsy nety nanao intsony ireo membre ny ACC tamin'izany fotoanandro satria tsy azo ivalozana olana dia nilaza izahay tsy hoe akory handeha hanotohina an'ilay ataontsika hoe tsy azo ivalozana fa nitarika an'sainy ireo mpitsara kosa atao hoe raha izao no mahazo ny firenena mijoro satria ny serment dia hoe hitsara araky ny lalàna
ny famarinana ny rariny sy isiny ary zany dia ao anatin'ny fikatsahana tsy avaratelo ny raharafitsarany fa kosa hitadina ny atao hoe famarinana mampitsara ka raha ny famarinana milaza hoe kirotana firenena tsy tokony hipetraka teo ny fitsara fa mitady lalana dia hoe izao ny atao hoe proof tsy misy olona afaka mibaiko raha lalam-panorenana anjerena ndreo am'ireo ny ACC fa kosa nitaritina ny sainy hoe mikirotana ny firenena mijoroanareo sao dia mbola azonareo atao ny mamoaka didy décision mba hidirana lalindalina kokoa amin'ny profo mba hijanona n'izao olana zao izay no nataoko saingy ny fanaraka moa izy tamin'ny etsika teny an-dalabe a dia nefa raly nisy an'izay tena nisy any teny masina tamin'ny 2002 tamin'ny 22 février aty orina indray misy ny filazana mbola ny ACC a fa tsy napetraka ny institution sasany efa mikonikononareo mpanao politika tele membre ny ACC indray nokontany hoe avoainareo ny déchéance satria tsy napetraka ny haute cour de justice maitao indray dia namoaka fanapahan-kevitra indray tao ny ACC saingy tamin'ity angamba mba netinety kokoa satria nisy fifanarahana politika teny ambadika teny ka na ny ACC zay tsy ao anatin'ny asany ACC ara no manendro hoe itino ataovy filohan'ny gouvernement itino ataovy an'izao dia namoaka n'ilay fanapahan-kevitra zay lazainy zareo hoe régulation capacité de régulation fahafahany mandamina dia hoe ataovinareo dia zao ny fetrandro anaovana azy mihoatra mizatra ny takina ny lalàna tokony ataonareo dia am'izao fotoan'izao indray raha jerena indray zavatra mitranga dia hoe misy déchéance navoaka sanatria tsy miresaka ny ny didy dia tsy azo ivalozana ekeny zany fa ny ambadimbadika any misy korotana manahirana eo amin'ny raha rapitsarana dia atao hoe droit processuel dia rehefa jerena ny didy zay nivoaka décision dia milaza tsara eo tsy sapondraka misy nanambadiny ambany andro tonga teo izy fa tsy nandeha ny laza niditra atao anaty ny laza hoe izao ny fangatara tonga teo ihany izy a fa tsy niraran'le fitsarana zay nisokafana noho izy izany naraha zany a zay fomba fijery zay dia am'zareo mahefa ao amin'ny ACC fa ny pitsopitsony kosa ny mikasika ny hoe tsy ampy a tokony ny valo amby efapolo ora move mba manana raro na mety manana raro ny amba hanam-potoana kely amaliko an'io satria raha rano saminy atoko tikatra zany hoe misy fifanolanana fa tosy ny rara iny fa avy hatrany dia mivoaka koa didy a io miteraka karazana resaka nombeniombeny hoe mitombona sady tsy mitombona zatra mitranga ao sisy ny sasany sao dia mba tokony mba nijerena kely any satria le olona ke tao anatin'ny atokony no miresaka hoe zao a ary ny tanàna ny korotana satria misy fampitofirana teny analakely a ary Madagasikara mila karazana fitadiavana lalana ialana am'izao zavatra mitranga zao bovesana ndraiky tana député zany mba nisy fitiaroana ve tamin'izany zavatra zany fa mety hojerena hoe ameo kely izy mba hamaly sao dia sanatria misy marina fa avy hatrany dia nampiasana ndraiky io raha eo amin'ny tantara vitsivitsy lazaiko io zany dia zao tohatra misy endrika baiko miala amin'ilay hoe principe d'indépendance sy mandeha any amina tompona andraikitra ka mahatonga ny didy mivoaka ho ana tompontsoa politika ho ana tompontsoa n'olona ao anaty politika fa tsy ao anatin'ny tompontsoa ny firenena tokony asavy manampahaizana ankehitriny mba hiteny hoe aoka fa hitany tambalana tadiavina sy tianao averina io no anisan'ny antoka mety hiverena ny fampasoa dia sa ilaza ve ianao andre rehefa rivodrory fa tsy name baiko tsara ary mba nididina ve dia sa ilaza fa tsy nanome baiko aho ary misy ve ny fotoana tokony asahina mijoro milaza hoe tsia fa tsy mampandroso izany izahay zao dia ny famaly zay tena nefanana tamina honorable député satria ao anatin'ny antoko dia milaza hoe azo ataony rehetrarehetra ka dia manome baiko ianao ministre ataovatra zao ty
ozy aho hoe tsia satria everitry fa tsy mifanojo amin'ny lalàna zay everitry fa mariny zany ny joronay ankehitriny dia nilazana hoe a misy tompoko ny baiko misy tompoko ny teny midina ary atramon'izay zany zavatra zany fa tsy hoe zao latsaka député atao ambositra tamin'izany fotoana fa na ny tenako ara tsy nifidy ny tenako président la commission de recensement de vote tany amina toerana anankiray a mikirotana ambany ao a izahay tokony handray ny dossier voalohany ka eo ambany efa mikirakira azy nanao tatitraty ambony variteny raha inao inona ny omby maty fa ny henany hoaniny izany ahy azy zany tsy havana no sisy professeur ny mahatonga ny zareo ny antso anay hoe mba mahasavy nareo mba miteny akehitriny lasaka midavaky Madagasikara mba efa tsy raha nitsony e ary ny resaka resany eto dia teknika ary amin'ny mahateknika azy dia mafisokatra ny sain'ireo olona tokony andraikitra sy mitarika an'ireo namana rehetrarehetra hoe sao dia mba misy marina ny teneninay a ka mba hovaikely aitsio tsy manongany zany sa tsy manganizan'izy zany fa mame hevitra ary raha tamin'ity ka hita fa misy lesoka tokoa dia tokony hiarany haiko hoe misy lesoka fa hajanony manomokandroany andao amboarina ary zany rafitra zany tsy any amin'ny haute cour constitutionnelle ihany mety misy en'izany zavatra zany mety misy ho ihany dia zany olona ao anaty fikambana dia fa manahirana satria confusion de pouvoir constitutionnelle dia misy eto Madagasikara saika ao amin'ny filoham-pirenena daholo no fangoko président ny CSLU lehibe ny miaramila président ny zato sy arisy ny sisa ary matetika rehefa atao koa ny HCC dia manana quota izy roa mbola manana majorité ny amin'ny assemblée roa ka ao amin'ny Sénat misy 2000 saika izy roa dia gaga ve anao rehefa avy eo lasa natrita mamembaiko izy an'ireo olony ireo dia lasa miteraka aya tsy avana ahoana ny fomba nymana azy ahoana ny fomba hitondrana zany satria na ilalàna resany eto dia samy mahay azy zao tsisy saboteny ankehitriny zaro zay solotenan'ireo teknisiana dia milaza hoe eny tompoko teo izay hoe sao dia matsirariny ka samy tenanay mitsangana ankehitriny milaza hoe misy io ka raha misy io ny amerenany état de droit dia ny fanekena aloha fa misy ary rehefa aveo fitadiavana vaholona ahoana ary nanaovana azy satria firenena raika ambanana no atsika azo tranondrazana mba tsy mendrika intsony ny tenanay dia 5 taona ny azakaza tamin'ny 1960 retraité ankehitriny efa telo taona zay vao mainka lazaina fa mahantra anao ny mahandro Madagasikara mba rary ny vezany nefa mba manana ny maizy azy besaka ny promesse natao raha ny aminay manokana tao anatin'izay 10 taona nitondrana ny olona amin'izao fotoana zao io dia be dia be ny promesse betsaka ny vita betsaka rehefa natao fa betsaka koa ny tsy vita ary betsaka ny tsy natao ary ny tena gravy dia miala amin'ilay état de droit lasa fitondrana mankalaza sy manendre indra ny antoko sy ny fitiavatena ny antoko fa tsy ilay fitiavana tanindrazana ho an'ny tompontsoa be inona zany ny tokony natao efa voalazako teo amba fahomana vony eritreritra fa kosa raha mbola misy ireo ataontsika hoe manan-tsaina dia tokony hiady eritreritra teny zao hoe ahoana ny anovana ny lalam-panorenana raha izany dia iova ndray ve lalam-panorenana dia inona ndray zata tokony amboana dia aiova ndray ve hoy izay manao antso indrindra ho an'ireo namanay mpitsara izay nilaza hoe izay dia miaraka aminareo fa tsy saman-teny zay satria mbola miasa dia izahay retraité zany ny samandeha eto a fa tsy maninona fa hoentinay ny feo sy ny tenenana fa na miasa na tsy miasa dia tombontsoa tsara rehetrrehetra ary tombontsoa antsika malagasy ialana amin'izany atao hoe corruption intellectuelle sy ny corruption politique miditra ao anatin'ny sa ny fitsarana dia hiverina angamba ny ataontsika hoe firenena fandana. Ino no fanazavana ny eto minisitra Johnny Andriamaifarivo lavalava lay izy fa misy sainana ary ndray mandreny tahaka ireny dia efa misotro ronono ary dia vavolombeny tantara rehefa miaino ny fanazavana tany aloha tany rehefa mitondra ihany koa ny fanazavana ara teknika satria nambarany teo teknisianina no miteny teknisianina lalàna dia liana antsika satria zava-dehibe amintsika ny fahafantarana hoy aho
ny hevitra sy ny fampiarana n'izany lalàna izany amin'ny tokony ho izy io le mbola teneniko foana hoe ity fandaharantsika ity de mifototra amin'ny alalan'ny lalàna zay nitondrantsika ny fanadihadiana sy ny fandalinana de somarytsika miresaka ny tantara satria tsy afaka misaraka zany ny lalàna sy ny tantara ny zava-misy no mamaritra izany mba hahafahana zany mandeha tsara amin'ny lalana tokony izy mba hahafahana zany raha ohatra ka misy mifahadisoana satria olombelona ihany mba manitsy ny ity mba hahafahana zany makalesona zany am'izay zavatra nitranga tany aloha tany zay le ilayntsika n'le hoe resaka tantara satria matetika amin'ny akabeany dia zavatra efa nitranga tany aloha tany no mety miseho ankehitriny de tsy maintsy diniana trany zany zay nge nitenenina tany mifandarina tany aloha tany de niteny mazava ho azy tamin'ny fandarina tamin'ny hoe tena nanana chance ty fitondram-panjakana ity afaka nanarina raha ohatra ka tena nanana volonté politique satria nahita repoblika telo mifandimby izy voalohany faharoa fahatelo nanana chance izy nahita ny situation politique tamin'ny andro ny dadabe tsiranana ny zavatra ny aina natao anatin'ny resaka fanonganana ny président tsiranana nitondran'ny général Ramanatsoa ny firenena nampitany général Ramanatsoa ny fitantanana ny firenena tany amin'ny colonel Resard Ratsimandrava ny zavatra nitranga taorina fahafatesany Resard Ratsimandrava ka nitsangana directoire militaire rehefa mifampifidy reo Andriamatoa Didier Ratsiraka no nitarika indray taty aorina nanao référendum Andriamatoa Didier Ratsiraka niaraka tamin'ny boky mena raha lany io mitarika firenena mitondra firenena io Andriamatoa Didier Ratsiraka tamin'ny 1976 nisy ny accord de coopération nandraisana azy makotrokotroka tamin'izany fotoanandro zany rehefa avy tany frantsisy teo aloha zany maministra ny raharaham-bahiny azy fa taty aorina dia nametraka fiara-miasa mazava tsara tamin'ny firenena frantsay sy tamin'ireo firenena socialiste izy fantatsika ny zavatra nitranga tamin'ireo amin'ny 27 tamin'ny 7 satria fitotaona ny mandaray fantatsika nisy ny grève ny 91 inona ny lesona antsoahana tamin'izany misy ny 72 nisy ny 91 nisy ny raha mandrika teto Madagasikara nisy ny fametrahana gouvernemanta tetezamita de nisy ny fametrahana rafitra tetezamita rehefa nisy fikorotanana ara-politika teto Madagasikara navondron'Andriamatoa Didier Ratsiraka tao anatin'ny conseil suprême de la révolution CSR reo mpanao politika mba hahafahana mitazona stabilité politique fa tsy ohatran'izay ny forme nitondrana taty amin'ny transition 91 fa nataondray le ACT haute autorité de la transition haute autorité de l'état ASAE azafady fa ACT moa izy taty amin'ny 2009 de nepita zany nisy ny convention 31 octobre nahafahana nametraka an'izany tafapetraka zany rafitra zany nisy ny CRES ko président tatanazy Andriamatoa Manandafy Rakotondrina sy ny pasteur Richard Andriamanjato nikarakaraha fifidianana io niaraka amin'ny gouvernementary amin'ny premier ministre Razana Masiguili 92-93 nanana filohan'ny république tsika république fahatelo tamin'izany fotoanandro zany tapany voalohany inona indray ny zavatra nitranga tamin'izany inona ny rivotra teo anivon'ny anteny meram-pirenena izany nanohatra tamin'izany ny SFFF fa nisy inona moa ity groupe parlementaire amina majorité variable géométrie variable teo anivon'ny anteny meram-pirenena de zay no natonga an'le hoe mandat impératif fa tsy mahazo mivadibadika satria nisy député mivadibadika anaty groupe parlementaire de zay le hoe géométrie variable tsy fantatra tsony mety androany ato majorité rapitso ato amin'ny B raha afaka pitso ato amin'ny C satria mifindrafindra groupe laya solombavam-boaka de fantatsika nahavita nanongana filohan'ny république zany tamin'ny alalan'ny empêchement de tafaverina indray Andriamatoa Didier Ratsiraka raisina tena amina kaitiko falina mihitsy teny Ivato de rehefa niraisina izy de niova tao anatin'ny république fahatelo tapany faharoa satria noentiny tao anatin'izay indray
ny autonomie de province na province autonome zany inge le tantara ny toy taty amin'ny président Marc Ravalomanina sy ny grève ny 2002 nisy fanonganana andray 2009 de fantatsika ny tantara rehetra mandraky ty ny androany hatramin'ny 73 député hatramin'ny hoe ny ACC namoaka an'le hoe pacte de responsabilité ny ACC namoaka an'le hoe rava le gouvernementan'ny solonandrasana mahafaly Olivier fa de zao manangana gouvernementa tena hita tamiko Ansay Christian 2018 juin 2018 zany natao hoe tantara nanana chance hoy a le fitondram-panjakana satria nahafantatra zavatra maro be de tokony ny nakalesona tamin'ireo satria tsy nisy zay tsy niaina n'lay firenena zany karazana régime karazana crise cyclique sy ny resaka nde ataoko hoe endrika na mouvement tonga tany amina resaka fandatsahandra samihafa de tokony andray lesona izy ny amin'ny hoe raha zao no mitranga zao mety vaolana zao no micréer na instabilité zao no micréer na déstabilisation na zao no endriky ny zavatra tokony ataotsika rehefa misy ohatran'izao ny zava-misy na hoe ohatrohatran'izao ny fomba fitantanana firenena raha diso fandraisana fanapahan-kevitra amina conseil des ministres na hoe raha diso fanomezana baiko indrindra makany amin'ny miaramila na makany amina fitsabahana andraikitra amina séparation de pouvoir ohatra ny exécutif mibaiki ny aty amin'ny législatif lesona be tabe zany zay le teneniko hoe tsy misaraka ny lalàna sy ny tantara fa tena nievitra zany le fanjakana hoe tsy sararaina am'zany raha zao fomba fiasan'zao zay zao ny eto izy le olona anankiray zay miandrinareo fa zay tiana hitondrana an'ity zany arabaky teny araky ny fomba fiteniny zany zay de zareo tokoa ny eo de ana nouvelle pratique politique zany no hitantanana an'le firenena tena tsy fantatro antsony inona le izy na resaka politika zany le olona tsy mahavoa na resaka économie zany vao mainka tena tsy mahavoa ary raha resaka ara sosialy sady tsy mahavony tsy mahavony tsy mahavony tsy mahavoa de 95% malagasy mantra any amin'ny faritra tsy monosy any 92% mo any amin'ny faritra tsy moatsinanana any zany ny zava-misy là actuellement Madagasikara de miteny daholo ny rehetra iny zao tao amin'ny larotondo ny teny ny mpampianatra sy mipahay lalàna efa ngeza be nge zany mamondrona olona tahaka an'izany hatramin'ny terrainao tsy homologué ny olona nandaninao 77 millions de dollars ny fomba edinao hevitra amin'ny lafo mpamatsy vola moa efa tsy miraharatsony am'le teny raha mbola miaraka am'ireo tsika de mahantra foana efa tsy raharantsony zany fa hoe ndao jerevantsika zay mahasoa an'le firenena sy le vahoaka malagasy fa mbola tsy hitanao ihany le izy hoe tena mandeha araky ny tokony izy hoe ny fiara-miasa am'irety mpiara-miombona antoky reto am'le resaka gouvernance an'le eta malagasy zavatra tiatsika resahana zany ao anatin'izany mametraka fanontaniana daholo isika am'izany fa tena de tenentsika hoe tsisy zay tsy miteny Union Européenne, Banque Mondiale, FMI, PNUD, UNICEF tonga de any tsy monosy mikonstate ny zava-misy te hita ny fahantrany vahoaka sy ny fiainan'le malagasy any ambovombe tsy homologué ny teny ny kanja mahamasina mosy tetenan'le kanja mibary tsy pe daholo ny karazana fournisseur sy ny sisa menimenina moramora ny ambadika any tsisy samy teny zay mba manao hevitra rehetrarehetra ria indrindrandrindra reo mba nome moa zany tsy afaka miteny matahotra an'le seza kely de mangina na de misy zavatra tsapan'izao ary fa tsy ohatran'izao natao hoe administration publique fa zao mangina le olona lasa ohatran'izany sisa le fiainana sy le ambiance eto Madagasikara am'izao fotoana zao ny fanenjehana famoronana dossier fandikana la tena lalàna araky ny tena tokony hanatanterahana azy io le teny député membre be ndrina teo rehefa le mandika hozy izy de mandray roa le mandika zany le interprétation sy le mandika le tena manao violation ana loi mihitsy mandray roa zay teny mandika zay tena mandeha tsy amin'ny tokony izy tsony am'izao fotoana zao
zany no mbola antom-pijoroantsika manatanteraka itony fandaharantony zany no antony tolona ataontsika manoy any tolona ny rahana tamin'ireo ray aman-dreny tahaka ny Flora Valmanina sy ny président Rajaonary Mampianina, président Rivo Rakotovao, président Cité, ny tsara tafina, Paraine Auguste sy ny président Baba. Misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena fandao io raha iny. De misy opportunité ngeza be velarina amintsika voaka malagasy amin'ny alalan'ilay firaisan-kina de io élection législative io. Fa raha io ny vitantsika mamondrona hery ka manana solombavamboaka maro be tsika afaka mahazo maro anisy eo tsy mba zaza afaka hanovazavana tsika sady hisakana amin'ny fitantanana tsy mety atao eto amin'ity firenena ity. Zay anie le zavatra resahana amin'izao fotoana zao. De anjarany rehetra mandray sy mandinika zany fa fantatsika moa zavatra nitranga zany tany Tsirabe raha ny zavatra omaly fantatra zany fa ny teny zany reo tompona andraikitra politika ny Tsirabe indrindra avy amin'ny antokotika Madagasikara ireo fikambanana samihafa zay manameloka ny tazomana ponja vonjimaika Andramatoa Olgara Malason zay candidat raha teo anatin'ny lisitra firaisan-kina de izy ireo ihany koa zany anisan'ny miantso ny firaisan-kina mba ahafahana zany mamondrona ny hery ao anatin'izao karazana antso-jay zay mahazo Andramatoa Olgara Malason indrindrandrindra mitodika makany amin'ny lisitra firaisan-kina satria mandeha ao anatina fifidianana zotra-pifidianana makany amina fifidianana solombavamboaka isika amin'izao fotoana izao. De izany rehetrarehetra izany no antony mahatonga atsika zany miezaka foana mitatitra amin'ny vaovao ka ny alefantsika eto de ny fanambarana avy amin'ireo tompona andraikitra samihafa ny Antsirabe manohana Andramatoa Olgara Malason anatin'izao famonjana azy vonjimaika izao ary manameloka izany fihetsika izany de hoenotsika ny fanambarana. Fanambarana candidat natolotry ny vonona firaisan-kina ao amin'ny district na Antsirabe voalohany Andramatoa Olgara Malason nametraka ny atota taritazy Felatsanko Kovidina toy ny candidat rehetra izy ary efa nahazo ny larana voalohany tamin'izany fisariana ny numéro izany. Koa mahavelo-panontaniana sy mahavelona iainy rehetra ny hoe inona no ambadika izao fanagadrana akatoky ny fiatrehana fifidiana solombavambahoaka izao. Manelingelina ve izy amin'ny maha-candidat azy? Mazava be fa amin'ny izao akatoky ny fifidiana izao dia ambadika politika ny fanagadrana candidat ary mitohy hatramin'izao ny fanaovana anjo zay ireo candidat ny fanoherana. Isin'ny fitoniana dia manao antsoavo izahay. Atsaro reny fanenjehana candidat miantso ny société civile izahay hiara-miasa amin'ny fampanjakana ny demokrasia tena marina. Miantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena koa izahay hijeraka eky ny toe-draharaha eto Madagasikara. Miantso ny CENI izahay andray ny fepetra rehetra ahafahana miantoka ny zo fotry ny candidat hiatrika ny fifidianana ampitoniana. Takina arak'izany ny fanajanonana ny kajikajy politika anaovana elimination ny candidat alohan'ny fifidianana. Ny mpitarika team sy ny firaisan-kina dia manameloka feno sy tanteraka izao fanagadrana izao ary takina tsy misy fepetra ny famoahana tsy misy atakandro ny candidat Olgara Malason. Manao sy ny hetry manao ny fanambarana ireo mambra marobe ao anatin'ny atoko sy ny vondrona firaisan-kina. Eny ary eny no fanambarana zay avy any Antsirabe de iny ihany koa no hamarana antsika ny fandarana ty amin'ity atoandro ity Everinay fa betsaka ny zavatra azo nraisina tao anatin'izany fandarana izany ny fanadiadina fandalinana ary ny fizaram-baovao fa etona de averiko ihany ho an'ny mpikatroka zay mivondrona ao anatin'ny firaisan-kina ny antokotika Madagasikara ny prosité ny ASVM Antsara Tafina ny APM isy ny fiaonana lehibe zany eny atsimon'ny Kiopeny dia ao Ampangabe amin'ny alahady izao anasana antsika zay any amin'izany faritra izany
efanotrina am'ty fiaonana amin'ny alady ty faraky nambara ny député Mambrabendrina tamintsika teo zany fa de andray zany fakahita de mamme fotoana ho antsika rapitso anatin'ny fandarana miara-manonja makasitraka ny namana teknisianina niaraka tamintsika de isorana ihany ko ianareo zay mandefa ny vaovao sy tapaka ary miantso anay zay mamme hery maka mamme ny karazana fakasitrahana samy hafa dia isorana daholo fa fitiavana zany rehetrarehetra zany makasitraka indrindra tompoko